Miarabanao tonga soa amin'izao fandaran'ny televiziona gape maneran-tany izao a dia manonona ny fiadana ny tompo indray a amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Hafa kely ny fandarantsika androany, hiaraka hitafatafa ambony latabatra isika, tsy misy vahiny tsy misy journaliste, fa hiresadresaka isika androany ary manasa antsika rehetra handray anjara. Miaraba antsika rehetra aloha ny mitafatafa rehetra, miarabanao Taty Elie. Miaraba Tainy Jesosy daholo. Tainy Jesosy, miarabanao Ranadahery. Ny antsikitsika ny lasa aloha dia vao miteny zany. Miaraba antsika ihany koa fiadanan'ny tompo ho antsika dia faly indray zany hitafatafa sy resadresaka ambany tafontrano tsika izao anga dia ary misy latabatra be moa manoloana antsika dia mino aho fa tena eo ambany fitarihan'ny tompo ny resadresaka izay ho ataontsika eto dia Tainy Jesosy daholo tsika. Miarabanao Pasteur Mario Razafimanjava, Tainy Jesosy. Miaraba Malanlerina dia miaraba antsika rehetra ny kosa mba fotoana anarana teo indrindra fa antsika téléspectateur izay manofona izao tafatafa ambany tafontrano izao. Miarabanao Ranata Victoire. Mbola faly manomana fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay efa voatonona teo moa sy tsika ny tokantrano indrindra fa tsika manaraka mivantana amin'izao fandarana izao dia samy Tainy Jesosy daholo. Angasitraka. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha tongontsika amin'ny vavaka. Manasanao za Pasteur Mario Razafimanjava hanokatra an'izany fandarantsika izany amin'ny alalan'ny vavaka. Raha sitraka ao tompoko. Ina re, efa afaka antsika fa mieritrika voninahitra n'Andriamanitra izay hita vontsika ary ataontsika amin'ny anaran'ny zanany tokony izany vavaka izany. Andriamanitra mihotrika anatrianao indray izay satria tonga fotoana izay fanomezana amin'ireo vahoaka manaraka nay amin'ny televizion agape maneran-tany kanefa dia ianao tena hita ampovoanay Andriamanitra araka nefa teninao ihany koa naizanaizana ko nandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ianao koa ny antony hivoriana eto mitinika fanaovanay sy mitafatafa dia mba voninahitry ny anaranao rery ihany ary misaotra fa ianao no aritra izao fandarana izao ary toa vokatra ho an'ny mpihaino sy ny mpijery ary ahafahany ireo ihany koa mahitsy ny diany amin'izay sitraky ny fonao. Apetraom-ponay izany teny izany ary mambavanay ihany koa dia misaotra fa manatrika anay ianao dia raisanao rehetra voninahitra sy ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Amen. Matokony tompontsika fa voaraingaba ny vavaka dia veriko any tomponaritra avy fitenenana. Tamin'ny herinandro lasa dia nidinidinika tetitsika mikasika ny Halloween sa Alléluia dia hitantsika tamin'izany moa no nianatritsika ary hitantsika hoe avy aiza ny tena hoe source an'io fety ny Halloween io dia hitantsika fa tena hoe fety anankiray izay ankalazainy maro ary tena hoe lamaody amin'izao fotoana izao izay fety tena hoe maniratsira ny anaran'Andriamanitra, fety tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Androany indray tsika dia ndao hitafatafa mikasika an'ilay hoe Alléluia na voninahitra ho an'Andriamanitra. Fantatsitsika tokoa hoe izany hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Miteny foantsika matetika hoe Alléluia na hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, fa tena fantatsitsika tokoa ve ny tena hoe dikan'izany hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Ndao tsika hamaky teny manasanao za handray ny Baiboly ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany Petera voalohany toko voalohany andininy faha telo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninainy
dia tahaka ny vony ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mintsana ny vony. Fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Ary izany ny tenin'ny filazantsara izay nitoriana taminareo. Amen. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra moa azontsika ve ny dikan'izany sy ny fiatraikan'izany amin'ny fiainantsika. Inona tokoa ny tena omentsika an'Andriamanitra? Ny voniny ve sa ny ahitra? Misokatra ny resadresaka. Iza no anomboka? Ranadahery peut-être? Ia, eny ary. Misotratsika zany tena tsara be le teny voasafidy teo satria fanaraka tsara amin'ireo resaka izay resahantsika androany. Tsara marihana fotsiny ngamba fa i Petera moa no niteny an'io teny io ary io teny io dia tsy noforon'ny Petera koa fa niraisiny tao anatin'ny testamenta taloha. Ary raha somary mandinika tsika dia hita mihitsy fa ao raha baiboly tsika dia hitantsika eo amin'ny Isaia toko faha-efapolo ny andininy ataoko hoe fahaenina angamba ka hatramin'ny fahavalo dia tena io teny io niraisin'ny Petera. Raha vakiko aingana fotsiny le izy dia toy izao mifabakan'izany teny izany hoe injany misy miteny hoe miantsoa ary hoy izy ahoana nefa no antso ataoko, ahitra ny nofo rehetra ary ny atsara tarehiny rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny satria tsofin'ny fofinain'i Jehova ireny tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny fa ny tenin'Andriamanitra dia aharitra mandrakizay. Izany hoe io teny io zany niraisin'ny Petera tamin'izy niteny an'io epistily voasoratra ao epistily Petera toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fa misy mahavariana kely tiako sotomina kely ery ambonimbony amin'io Isaia toko faha-efapolo io eo amin'ny andininy fahatelo dia eny hitantsika koa ny teny nalain'i Jaona mpanao batisa tamin'izy niteny le hoe za dia feo miantso fotsiny. Dia hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo amin'le Isaia toko faha-efapolo hoe injany misy feony miantso hoe manamboara lalana eny an'efitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitra. Dia hitantsika fa ny ataoko hoe ny apôstôly na ny mpaminany zany dia mindrana sy maka foana ny tenin'Andriamanitra izay efa voasoratra fa tsy mamorona izy ary mahavariana mihitsy eto amin'ilay teny hoe fa ny tenin'i Jehova dia maharitra mandrakizay. Izy Petera eto naveriny le izy ary miteny izy hoe fijery koa zany resadresaka moa izy ity dia hoe ohatran'ny teteny zany hoe ny olona zany dia ohatran'ny niahatra fotsiny tsofin'i Jehova izy ohatran'ny niahatra fotsiny ny olona fa eto kosa izy ny tenin'i Jehova dia maharitra mandrakizay. Fa ny teny koa izy eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo raha ny tenin'i Petera dia hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety lo fa tamin'ny tsy mety lo dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Izany hoe isika olombelona zany dia ohatry niahatra fotsiny mandalo tsofina fotsiny misy rivotra dia vita tsy hitantsony fa kosa fa nareo kosa efa nateraka indray tsy tamin'ny vo mora aloha na mety ho foana fotsiny manjarona fa tamin'ny voa maharitra dia ny tenin'Andriamanitra zany. Ka itsika zany rehefa nandray an'ilay tenin'Andriamanitra, nandray an'ilay teny tonga nofo dia tonga zanak'Andriamanitra ary afaka aharitra mandrakizay andova ilay fiainana mandrakizay. Manan-karena be ireo tenindreo ary entina ilazana mihitsy amin'ilay teniny androana teo hoe ny voniny ve no metsika azy sa ny ahitra. Mampatsiaro an'ilay teny hoe omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Eto ianao mieritreritra manao hoe fa inona moa ny an'Andriamanitra? Izaho zany ohatran'ny te hitarika antsika hoe inona no omena an'Andriamanitra dia ohatran'ny te hoeny amin'ilay Galatiana toko fahadimy any andininy roa amby roapolo ilay miteny hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharoa, fahamboaram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Amin'ny teny vazaha moa izy dia hoe mais le fruit de l'esprit, le izy tsy manao hoe les fruits fa le fruit de l'amour dia misy moa nanao hoe charité dia raha aveo iny le hoe
Andriamanitra dia fitiavana, meo an'Andriamanitra raha izay n'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, fa raha vokatry ny fanahytsika izany hoe raha nateraka indray tsika nandray ny tompo ho mpamonjy ka nateraka indray ho tonga zanak'Andriamanitra dia tokony ho vokatry ny fanahytsika izany, dia tokony hametsika an'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy zany amin'ny maha izy atsika ny natiora-tsika. Dia hoe le fruit de l'esprit ohatry ny paoma zany a, misy odiny ao a, misy atiny ao a, misy voniny ao a, dia lay hoe le fanahy le fitiavana zany a dia misy fifaliana ao anatiny a, misy fiadanana ao a, misy faharoa ao a, fahamirapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Ireo zany a no manome an'ilay vokatry ny fanahy tokana voankazo anankiray a, dia tokony ho zay tsika. Dia tsika zany tokony hoe omeo an'Andriamanitra zay n'Andriamanitra, omeo an-kaisary kosa zay an-kaisary. Omeo an'izao tontolo izao anazy ihany zany tahaka ny nataony Abrahama hoe alay voeto anao ihany no tsy ampantakan'ny Sodoma et Gomora. Fa zao lazainao ianao mampanankarena fa Andriamanitra no tasy tantana ny fiainako. Dia izay ngamba no tiako tarihana voalohany hoe ny tenin'ny Petera dia tsy taiza akory fa tao amin'ny tenin'ny Isaia toko faha-efapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo no nandraisana azy ary manazava tsara ny mikasika ny atao hoe Andriamanitra fitiavana, omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, ny voniny ilay maharitra mandrakizay ny teniny dia omeo anazy, iaino a dia omeo anazy atao fiainanao a, dia aharitra mandrakizay a ianao a, ary dia tena isaorana tompo fa afaka manan-karena be fa izy ity moa resadresaka mbola natapatra fa ratazoniko rehetra dia ohatran'ny famankin'ny sobakaka fotsiny ihany fa dia avelako angamba alao tonga dia zaraina rehefa hita fa mitsikitsika eto moa zany raha nabavy Eli za mino fa manana teny izy alao tonga dia hiteny ianao raha nabavy Eli fa mazara ao ny rozaraiko aloha ny ahy zany amin'izao aloha fa mbola eo amin'ny resaka mitohy amin'ilay hoe aleloia, izay miama no zaraiko somary tapahako kely zay verset nasainareo zay fa miverina kely amin'ilay hoe aleloia. Aleloia ny rahavavy norina ny teo hoe aleloia aleloia, ie dia lasa fomba fiteny amin'izao fotoana izao moa ty aleloia sy ny amen ity, na any ampiasana ianao dia maheno aleloia, any ampiasana ianao maheno amen, na ny jetilisa dia mahafantatra ny manao aleloia. Misy fanantenanana izany fanjava-matahotra, misy fanantenanana izany. Raha hijeriketsika ny amin'ny hoe aleloia, hianatra vocabulaire indray tsika androany, aleloia. Raha jerena zany tany fiteny hébreu dia ohatsy tsy teny resaka teny gasy aloha fa teny gasy aleloia zany ilay gasy, fa ilay fototry ilay izy mihitsy ny teny antsika dia halo zany H A L anankiroa miaraka amin'ny Y A H na J A H. Fa rehefa mamaky anazy ianao zany dia aleluia, aleluia. Rehefa mamaky J zareo dia i ataony Y famakiny anazy dia nofehezina lasa hoe YHWH, lasa hoe Jehova zany dia izy, ny abréviation hoe Yahweh, YAHWEH. Dia nitoy ny tantara inona moa dikan'ilay hoe aleluia. Fiatombohan'izy io zany dia ny zanak'Israely rehefa mivoaka ny tany Egypte dia fifaliana lehibe mihitsy dia nideran'Andriamanitra izy dia dikany aleluia moa zany dia hoe midera praise the Lord, praise the Lord raha teny anglais indray io, na praise to God, zany hoe dera ho an'ny Andriamanitra Jehova ny tiana tenenina eo fa tsy Andriamanitra ny hafa akory, midera amin'ny Jehova. Raha mamaky tsika izy zany teny hébreu izy io zany, fa le aleluia io zany HA2LEL zany izy zany lasa io zany le vavaka nataon'ny zanak'Israely, lasa fomba tsy ataontsika hoe rituel fa vavaka tena ao anaty salamo. Raha mahita tsika dia mahita ao amin'ny salamo 111 hatramin'ny
Salamko 118 dia misy hoe ahitantsika an'izao hoe dia raina ny tompo dia raina Andriamanitra raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe louer le Seigneur, louer l'Éternel fa tsy manao alléluia izy fa ny gasy sy ny jiosy no manao alléluia dia raha jerentsika tsikelikely eny izy dia hitantsika hoe raha ohatra ny hoe sotomina ohatra ny amin'ny salamo 111 andiny voalohany salamo 112 salamo 112 dia salamo 113 andiny voalohany sy andiny fasivy salamo 115 andiny fahavalo ambin'ny folo salamo 116 19 salamo 117 andiny fahafito reo dia milaza hoe dera Jehova ry firenena rehetra ny zanak'Israely zany idera Jehova fa tsara izy dera Jehova fa tsara izy izay foana ny averimberina zao izy io dia lasa nanjary fomba fivavahana zareo izy ity mampatonga ny zareo le hoe amin'izao ora zao mivavaka amin'izao lasa hirahira daily hallelujah zany hoe isan'andro izy mivavaka an'izay zany tsy maintsy manao an'izay izy io zany fideran'Andriamanitra dia amin'ny fifaliana moa zany dia tadiditsika izy amin'ny vehivavy voalohany indrindra ny deran'Andriamanitra izy le nandihy voalohany indrindra Miriam dia mifahafaly be dia ho fideran'Andriamanitra zany hoe thanksgiving zany hoe fisaorana amin'Andriamanitra nataony any famonjeny tafaky voaka amin'ny tany Ezipta dia isotran'Andriamanitra hoe lasa nampianatra antsika isotran'Andriamanitra koa izany isan'andro ohatran'izany koa rehefa hoe tamin'ny sakafo tamin'ny sakafo le alohan'ny voakany zany zanak'Israely i Passover ny inona zany le fihinanana ny zanak'ondry tsy misy krema dia ny koa anisan'ny nanao vavaka koa zareo tamin'izay mivavaka fisakafoanana tadiditsika koa fa Jesosy Kristy koa mivavaka fisakafoanana tamin'ny trakely amin'ilay hoe ny santisainina koa Jesosy Kristy nanaja ny sabata nanaja izy anatin'ny fotoanan'ireny fotoana tsy miditra betsaka amin'izay tsika fa anatin'ireny sainisainy ireny koa izy mivavaka resaka ao an'Andriamanitra le filazan'le salamo teo zany dia hoe halel psalm zany hoe vavaka sady fiderana n'Andriamanitra ny psalm zany koa misy fianarana vavaka rehetrarehetra alohan'ny amaranako anazy dia mampatsiarina teo hoe misy koa lasa hoe alléluia amin'ny teny frantsay moa efa hitantsika iny fa mitovy ihany izy fa ny frantsay A 2 L eo accent aigu L I A miaraka mitsoraka kely alléluia alléluia fa miova le miovaina laso ohatr'izay zany izay le tenentsika teo hoe lasa filazana hoe voninahitra Andriamanitra ao anatin'izany misy koa misy fifaliana acclamation hoe tokombanira kely tokombanira anao sasi salamo ny tany saina tokombanira miderany Jehova fa tsara izy alohan'ny saratsika kely dia zavatra hafa koa dia zavatra koatra ny zavatra hafa tena mihoatra ny zavatra hafa tsy dira amin'ny baiboly mihitsy izy ity fa alléluia misy voninkazo hoe alléluia sy nafanahino nareo na hoe misy alléluia zay voninkazo zay trèfle izy io trèfle
ningavy ny trèfle anankitelo tamin'ny mbola kely ohatrany tsaroako zay tsy ilay anankefatra fa le telo dia voninkazo ny mavokely aleloha ny anarany hoe manirinirana mivoaka anaty vato izy tsy hitanao ery amin'ny hoe ambolena izy na ina fa mivoakavoaka eny aleloha ny anarany izy io zany isaky ny rehefa mois d'avril hatramin'ny mai eo izy maniry mivoaka ilaina koa io zany ohatra ny misy fanafody koa mety azo amin'izy io ary ny zavatra nafinaritra anahy dia hoe rehefa mipotsaka io voninkazo io dia maneno ny kokoa ilay voninkazo ilay vorona ilay kokoa chante alléluia zany le izy hoe chante alléluia manao hoe totokafo iny le sana non tsy tatakafo izy fa le kokoa zay zany zegny nampatonga le zegny nampatonga le famantarana azy hoe le kokoa alléluia maika mihoatra an'izany hoe tsika mideran'Andriamanitra tsika mideran'Andriamanitra mihoatra ny kokoa tsy haiko hoe nampatonga ny anarana inona koa moa nampatonga le hoe kokoa fa dia zay fa somary sangisangy kely zay fa tenenanareo fitenenana alleluia hitako pasteur efa vonimbonina mihitsy izy ato indray fitenenana hira nga pasteur efa tsindrindaona le hira le mihera sy mankalaza ny anarana zay mihitsy alleluia alleluia mekonatenenana eny ary misaotra-pitsaka anareo zay efa nandray fitenena teo aloha za fa voninahitra ho an'Andriamanitra ndray zany dikany alleluia dia za zany tonga dia fantokany amin'ilay voninahitra ngamba no resako eto satria raha voninahitra dia tsisy tompo voninahitra fa tsy Andriamanitra izy ihany dia izy koa moa ny avian'izao zavatra ao izy no antony ary izy koa no mena voninahitra raha ny resaka voninahitra fotsiny resahana ao anaty baiboly dia mahatratra farafahakelina 700 no verimberi anaty baiboly zany hoe voninahitra fa tiako asongatina zany amin'ilay voninahitra izy satria araka ny atomboantsika tely amin'ny voalohany dia hoe misy voninahitra olombelona ao dia tsy ina koa fa ny olombelona izy tahaka ny nofo ihany ary tsy mety ho voninahiny dia tahaka ny voniny ahitra zany hoe tsy olombelona zany dia tahaka ny ahitra araka ny tenin'i Jesosy dia mahate hoe za tsy maintsy miaina fa izy tsy maintsy mitombo raha Jesosy Kristy tompo ary zanak'Andriamanitra velona tena Andriamanitra mihitsy fa naneriteny izy mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia tokony manery tena koa tsika ho tahaka ny ahitra tahaka ny zazakely fanitsika ny raintsika izay any an-danitra ny voninahitra dia raha ohatra ka ny voninahitra Kristy na voninahitr'Andriamanitra voninahitra Jehovah no tena resana eto eo amin'ny 50 eo ngamba ny na 70 any hoany ny teny miverimberi ao amin'ny baiboly hoe voninahitra Jehovah na voninahitra Kristy ka ao anatin'izay verset 50 zay anankitelo ihany ngamba no raisiko dia hitantsika amin'ny bokin'i Ezekiela moa no anisan'ny tena mpilaza ny voninahitran'Andriamanitra io tamin'ny mpaminany resahana anatin'ny baiboly matoa mihitsy izy Isaia zany tena bedibe ny mamerimberina ny teny voninahitra Jehovah dia aka verset anankiritsika teo amin'ny bokin'i Ezekiela araka ny efa nambarako teo Ezekiela no raintsika Ezekiela toko fahatelo dia faharoa fosy fa 7 posy ny ten'Andriamanitra fotsy ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nisy fanahy nanainga zany itsika zany tokony aingan'ny fanahy efa mitena le alleluia satria anome voninahitra n'Andriamanitra ary nisy fanahy nanainga dia nandre orakoraka be toy ivoko nanao hoe isaorana ane ny voninahitra Jehovah avy amin'ny fitoerana isaorana ane ny voninahitra Jehovah avy amin'ny fitoerana andihy fahatelo mbola Ezekiela toko fahatelo ihany dotsy hoe dia nitsangana ka nivoaka nakany amin'ny lohasaha ary ino no toetra teo ny voninahitra Jehovah somary tapatapaka moa connexion fa iverinao ihany pasteur Mario dia hoaseho tsika miariary eto zany ny fandresera satria nataon'Andriamanitra mihoatra ny mpandresitsika dia aferiko vakina le Ezekiela toko fahatelo dia fahatelo hoe dia nitsangana ka nivoaka nakany amin'ny lohasaha
ary indro ny toetra teo ny voninahitry Jehova tahaka ny voninahitra zay efa hitako teo ambony ony kebary ihany dia ny akarapoka ny akoka dia ijery ten'Andriamanitra anankiray farany angamatsika any amin'ny Kolosiana toko voalohany fafito tao amby roapolo misy andriza epistily nisoratan Paoly izy ty tamin'ny fiangonana tany Kolosia dozy izy hoe zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny voninahiny ty zava-miafina ity zany itsika zany io ho an'izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny voninahitra ty zava-miafina ity any amin'ny Jean-Christ dia Kristy ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra zany ho antsika kristianina zany dia Kristy ao anatintsika zay fanantenana koa ny voninahitra zany tsika zany efa navan'Andriamanitra zany nataony mizapara tiany dia noho fitiavan'Andriamanitra antsika zay dia zany nanomezana antsika zanalay tokana ao amin'io zanalay tokana io nefa rehefa raisina fola izy dia mitoetra ao anatintsika zay le zava-miafina voninahitra ty zava-miafina ty izy dia Kristy ao anatintsika ka zay zany le tiako ahavana hoe raha tena tiantsika zany ny voninahitran'Andriamanitra dia andotsika iakoka eo anatrehany ary rehefa tonga le fanatrehan'Andriamanitra satria hita mitoetra mihitsy ilay voninahitran'Andriamanitra teo amin'ny lohasan'ny kibara teo dia tokony ho tsapantsika koa zay rehefa manome voninahitran'Andriamanitra tsika fa tsy hoe manao aleloia ianao dia manao aleloia amen amen mazana io rehefa manao zany dia raha vao manao zany aleloia na amen zany hoe sekta ndray reo sekta fa ty reo ny baiboly atao dinetsika ny baiboly dia inona ny voalaza anatin'ny baiboly tokony hotenen'ny zanak'Andriamanitra re zany karaha ny akoho ary ny akoho lahy vao mahita akoho lahy anao na tsisy nampianatra azy mihira fa vao nomboka mahazo azo taona izy dia tena kokoreko aminy raha mahita akoho lahy maneno ohatr'izany tonga ny akoho ary ny mahideran'Andriamanitra tsy haiko loha zay dia le kokoriko fafantarako aleloia ka fadika aleloia ny akoho lahy aminy zany fa aizika kristiana ny zao toizao dia manompa miteny ratsy fa anomezana voninahitra ny devoly ny raika anaty taloha zay raha mahery zay fa le tsika le Andriamanitra raitsika mitsy omena voninahitra dia zay zany le hoe voninahitra Jehova na voninahitra Yahweh Yahvé na Yeshua Masia Adonai Elohim be dia be ny anaran'Andriamanitra fa le hoe fanomezana voninahitra amin'ny anarany zay zany mba tiako kely hoe imbe dia be no veribery anatin'ny baiboly zany voninahitra zay ofitsany kadia manana fotoana be dia be tsika hanomezana voninahitran'Andriamanitra raha dia toka indray madisa-kelany fotsiny ary no zay zatra manao religiosité ka tsy mivavaka any am-piangonana raha tsy andro sabata na amin'ny andro alahady fa tokony hoe isan'andro tsika dia tokony manao aleloia na hoe isan'andro isan'andro dia tokony manome voninahitran'Andriamanitra fitoratena tsika fitafy fiteny sy sisa ka dia zay ngamba no azoko ambara fa sao dia raha loatra ny fanasakondra dia aveko any amin'ny rina malala ny fitonena ary manasatrany ohatra ny hitako efa maimaika raha na Victoire zany teny ato efa ohatra ny efa mihetsikely mandrapimanany raha Victoire hoe afaka le tenin'ny pastera teo ohatry nafinarikany hoe ame voninahitran'Andriamanitra aleloia izy mitantara kely zavatra kely somary mampime kely fotsiny afataratsika tokony toetsaitsika zany ohatry ny akoho maneny hoe kokoriko tsy afaka mihitsy le izy fa nisy raha manao hoe aleloia zany moa ianao any tanindrazana zay dia reo indray le sekta dia nisy olona niditra tao amin'ny fiangonana nakaiky tsy zaka mihitsy izy fa zaka manao aleloia dia nanao aleloia izy zany eo amin'le mpitoro le olona tonga dia efa niazakazaka le tompona ndraiky nakany aminy aiza miteny zany aleloia zany ianao fa manapatapaka zany le fitorom-pivavahana fa omena misy fizarana dra rehefa aveo omena dra aiza miteny zany dia tsy zaka mihitsy le izy dia ozy rehefa mbola nantery izy izy aleloia na misy dra na tsisy dra aleloia misy tam'izay fotoana zany hoe rehefa tena mipetraka ao aminao zany le fanomezam-boninahitran'Andriamanitra tsy azo sakana zay fotsiny fa tsy ariana-tsatra fa dia aloha tonga dia meko andrala Victoire le izy fa toizy anao maponjaponja resadresaka moa izy ty
ia no tena manamafan'izay volazanareo sy pasteur teo rahalahery momba an'izay moa zay hoe tokony amezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra moa teo zaraiko amintsika efa niteneninao teo ihany le izy fa avezintsika ho jerena dia ao amin'ny Matthieu 22:20 andininy faharaiky amby roapolo efa hitantsika amin'ny écran izy. Matthieu 22:21 anaran'i Jesosy dia hoe Jesosy taminy zany tamin'ny aloha ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Mazava dia mazava moa ty teny ty ary zanak'Andriamanitra mihitsy no teny anazy dia hoe Jesosy nilaza fa hoe zany fideranany misy andraikitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mamerina hoe zay louange zay amin'Andriamanitra miloe an'Andriamanitra araka antenenin'ny tatielite moa nanazava hoe inona tsara ny dikan'izay hoe alleluia zany, inona ny antony tokony anaovantsika an'izany ary mbola inona ny antony mbola tokony hamerenantsika an'izany fona tsy misignifie manao an'izany dia hoe secte araka ny tantara fohy vao nazavainao vao teo fa tena hoe manamariky fa hoe misy adidy tokony ataoko amin'Andriamanitra, misy reconnaissance, misy signe de gratitude tokony ataoko amin'io Andriamanitra zay nahary anahy, amin'io Andriamanitra zay raiko zay dadako. Dia zay ngamba ny tiako hoe somary mafisina nefa tiako foana koa hoe antaninantsika tafatafa ambany tafitrano antsika io dia hoe ankoatran'izay dia inona koa zany tena hoe adidy ananantsika mahazanak'Andriamanitra antsika na hoe tokony ataontsika manoloana n'ilay raintsika amin'ny hoe aoka aloha ho an'Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra. Inona ny afaka mafisinareo amin'izany ranabavy malala rahalahery eo amin'izay andray fitelanana? Raha azoko tsara ny fanontanianao ranadà dia hoe inona no aloha, izany hoe ny teny tonga dia atao amin'ny eritreritro amin'izao fotoana izao dia ilay hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Izany hoe raha priorité amin'Andriamanitra tsika dia tokony ho priorité amintsika Andriamanitra. Izany hoe izy zany no tokony ho priorité amin'ny fiainantsika, izy zany no tokony ho voalohany andray toerana voalohany amin'ny fiainantsika. Izay ny fahazahoko an'ilay mahavaly ny fanontanianao ilay zarana ta. Ia tena mahavaly anazy mihitsy ka dia mbola omena ny hafa moa ny fitenenana mazava ho azy raha misy anamafin'izay fanontaniana zay. Marika be mba miresaka moa tsika fa tena hoe za zany variana mihitsy eto mieritreritra hoe omeo n'Andriamanitra zay n'Andriamanitra fa misy tsy an'Andriamanitra anie zany, misy an'ny Kaisara. Dia le an'ny Kaisara zany ohatrany hoe itsika kristiana zao ohatra fotsiny itsika kristiana zao dia hoe avelao mpanao politika fa ny antsika kosa fanjakan'Andriamanitra no ataontsika. Satria ny olona mihazakazaka ho amin'ny fanjakana zao tontolo zao, fahefana zao tontolo zao, ny politika zany, itsika kosa mihazakazaka ho amin'ny fampandrosoana manday ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe mihazakazaka tsika ahatateraka n'ilay fiavian'ny tompo, ny sasany kosa amin'ny politika ahatateraka ny fiavian'ny antékrista. Fa hitantsika moa amin'izao fotoana izao raha mijery vaovao tsika amin'ny vaovao eran-tany zany efa manomboka hitahita ihany ange lefa voalaza ao amin'ny baiboly le hoe mipotra tsikelikely bibidia ametraka bibidia fireneny etsery zany dia hitambatra reo dia isy le hoe gouvernement du monde rehefa aveo zany hoe misy anankiray iny le antékrista rehefa aveo atsangan'ireo atambany. Jereo angely amin'ireo Eropa ty zay mivavaka mitady tafatra sahady efa mitady ame rivotra sahady. Fa ny tiako resahana moa anatin'izany dia hoe samy manana fiazakazahany. Misy fiazakazahany zao tontolo zao tsika kristianina kosa dia manana fiazakazahantsika. Fa saingy amin'ny mahavariana misy kristianina mety tsy tonga saina manao fiazakazahana anankiroa, ny tongony ary mihazakazaka ary misabaka ary motso tapaka itongo satria misy ny anankiray mankany atsimo ny ray mankany avaratra. Ka eo le mahavery an'ilay olona manatery izy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra nefa ho diso hevitra izy satria manao fiazakazahana anankiroa. Ny ray mihazakazaka misabaka zany izy tsisy olona afaka hihazakazaka lasa lavitra raha misabaka fa farany izy tsy maintsy mianjera ihany. Fa tsy maintsy mitambatra ny tongotra anankiroa dia mizotra na amin'ny ilany na amin'ny ilany. Za te hiresaka mihitsy tany mbola miverina foana hoe isika malagasy ve amindrindra any an-tanindrazana zay mampahantra antsika ilay filazana hoe tsy ara-toe-karena nge mampahantra antsika, tsy ara-politika mampahantra antsika fa ny mampahantra antsika dia ara-panahy. Satria ireo mpitondra na ireo tompona andraikitra na any amin'ny bao samihafa hatrany amin'ny fokotany aza dia mitonona ho kristianina nefa misabaka. Ka tsy lasa lavitra mihitsy ilay firenena, tsy lasa lavitra mihitsy ilay fiainana satria misabaka ianao. Mitonona ianao kristianina nefa ianao lasa manao joro. Mitonona ianao kristianina nefa ianao manandro. Mitonona ianao kristianina nefa ianao mamadika.
mitonona ianao kristianina nefa misy odikely fiarovatena ny apaosinao, mitonona ianao kristianina nefa manao fanao zao tontolo zao mifokasigara misotro toka mifokarongona ianao ny mampirafy ianao, zany hoe le misabaka ianao zany ny fomba n'izao tontolo zao le lay ahitra maina no iainanao, zany hoe le aranofo ahitra maina fa tsy le vonony tokony le hoe tenin'Andriamanitra zay maharitra mandrakizay no iainanao. Ary eo ny zavatra mahavariana fa angamba raha misy sary kely angamba any amin'ny azon'ny Rahalahy Victoire avoaka hoe inona marina moa ny atao hoe ahitra maina. Misy ahitra anankiray atao hoe virevoltant any États-Unis any zany, dia virevoltant io zany amin'ny teny za moa tsy mahay miteny anglisy fa tonotononkany fotsiny dia fantatrareo hoe tumbleweed ozy izy, tumbleweed asa zany na miteny aloha na tsy miteny tumbleweed ozy io zany. Dia io ny araka ny favakiantsika io zany dia karazana ahitra maina izy io, ary izy io miforona ohatran'io sy miforona ho azy ohatran'io izy dia raha veo izy misaraka amin'le nifiny zany dia mitambolombolony maina, ary rehefa mitangorongorona izy dia zavatra mahavariana amin'izy io dia mahavita mirehitra ho azy izy, mahavita mirehitra ny hafanana dia efa mampirehitra azy. Dia eritrereto zany fa mitangorona eny ananiny eny izy mahatonga ny mampirehitra manimba voly. Fa tamin'ny fotoana zany tamin'ny 20 sy valonjato tany dia 90 isan-jato ny vokatra tany États-Unis dia potika izy io may zany satria mirehitra izy. Ary izy raha atao hoe mitangorongorona izy hoentin'ny rivotra izy misaraka ho azy amin'ny tenany izy dia hoentin'ny rivotra izy dia maina dia mitangorongorona eo akaiky ny tranonao eo, mety hirehitra tampoka ny tranonao gaga ianao izy tonga zay. Io le ahitra, io le ataontsika hoe aranofo, io le ataontsika hoe le olona le ahitra maina no tena hita eo amin'ny fiainany ary mety andoro anazy any amin'ny hafobe. Io ihany mety variana hoe tsy de rarahina loatra ka de mba misankisanky sy mba manao resadresaka ohatran'ny olon-drehetra, mba manao fanaon'ny olona nefa avy eo gaga ianao rehefa avy eo lasa mijangajanga iny manao sangisangy amin'ny resaka miainga voalohany fa mavelavelanao dia lasa mijangajanga ampirehitra mirehitra ho azy io ahitra maina io zao misy ahitra io eo izy zao dia memaina io dia ampirehitra tarany rehefa avy eo. Zany hoe ohatrohatran'izay zany lay ataoko hoe ahitra maina zany lay fahotana izay everina fa tsinotsinona. Inona moa manao sara fanaon'ny olona dia mba mamadika fa dia sy fomba fotsiny nge fa mba mandray anjara fotsiny fa zanga moa dia tena hoe miroboka eo nefa ny fandraisanao anjara io varitra ianao dia ianao mihitsy ny tafaroboka mihitsy dia ianao mihitsy ny voaroboka tafiditra any amin'ny hafobe mihitsy ianao zay nanantena fa hiditra ny fanjakan'ny lanitra dia diso lalana ianao satria sabaka tsy lasa lavitra ianao fa mijanona eto an-tany any ary tena hoe ny fiainanao dia mifantoka amin'ny eto an-tany any. Variana olona mivavaka zao, olona variana tampoka afaka tsy nahita azy ianao 5 taona ohatrany tsy izy mihitsy efa lasa tena tsisy mazanak'Andriamanitra azy nefa nanolo tena satria nanao tsinotsinona ilay ahitra io ka nanjary maina ka nandoro azy le izy. Zay zany ohatran'ny tiako zaraina kely ao anatin'izany ery malagasy sao dia variantsika fa manao fombafomba hoe ka zay malagasy manao famadihana, tsy malagasy mihitsy famadihana io, tsy malagasy mihitsy io joro, tsy malagasy satria very moa zany ny ataoko hoe kolotsaina dia razana fa kolotsaina indray le izy fa tsy kolotsaina le izy fa tena kolikoly eo atrehan'Andriamanitra, kolikoly nataonao tamin'ny Satana io ka mety ho tonga atonganao tafiditra ny anatin'ny laharana misy Satana ka diso fiazakazana ka mampalahelo ary izay moa nitariana hoe iza moa no inona moa no tena ataontsika hoe tompona andraikitra amin'ny fiainana malagasy amin'izao fotoana izao ny kristianina ny olona mitonona kristianina, tsy ny olona tsipiny mihitsy any tompona andraikitra fa ny kristianina misabaka, kristianina diso fiazakazana mahatonga ny fa raha tena miazakazaka fiazakazana tsara tokoa ny kristianina rehetrarehetra tsy tokony ho zao mihitsy any kolikoly zany tokony tsisy any zany ataontsika hoe risoriso zany tokony tsisy ho azy any zany satria miaina amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao ka le vonony omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra mameo kaizany. Alleluia tsakijanona mihitsy. Alleluia, amen. Mahatsiaro ny fampianaranao any ankizy tamin'ity herinandro ity maheno an'izany ne pas céder à la tentation.
io zany le tena hoe important mihitsy zany hoe nijoroantsika maha kristianantsika zany le tsy safokatsika satria ny zavatra proposeny monde dia tena hoe mamirapiratra ary dia ataony mihitsy ny moyen rehetrarehetra zany tafalatsaka atsika dia tsaroko ny fampianaranao taty Eli ahoana fampiarananao ny ankizy maly ahoana moa zany Eli hoe tena fampianarako zany io fanapikokely am'izay mba tsy latsahana ao anatin'ilay fakapanahy ary ny fakapanahy misy za tsy manitsy fakapanahy misy foana tentation zany hoe tsy asakana ny vorona tsy anidina eo ambony lohanao ianao fa afaka masaka anazy tsy anorona fonenany eo ambony lohanao dia ohatran'izay zany tsy asakana zao tontolo zao anao zay ataony ianao azonao sakanana kosa tsy ho amin'ny fiainanao zany amin'ny teny vazaha moa izy dia hoe tu peux pas empêcher les oiseaux voler sur ta tête mais tu peux les empêcher pour faire leur nid sur ta tête. Amen. Okzay aloha fa tatiny Eli fa miloko mana fampianarana. Ia. Menanao taty Eli midiny micro anao raha miteny ianao izay tokoa hoe nampianarina fianarana ny Kristy amin'ny volany koa hoe arovy ne pas céder à la tentation io moa dia miverina amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy hoe arovy izay amin'ny fakapanahy sy fitoaman-dratsy dikan'izany misy fa existe mihitsy ilay fakapanahy sy fitoaman-dratsy dia tena nampitandra ny Jesosy Kristy sady miangavy an' Jehovah mihitsy izy mba arovy reto vahoaka reto ankizy kely reto arovy re Andriamanitra ry Dada re Abapera arovy amin'ny vavaka miverina kany amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompontsika fa le verset nampiasainy tamin'iny dia eo amin'ny 1 Corinthiens 10:13 Korintianina voalohany 10:17 vakina kely amin'ny teny frantsay mialatsiny fa tsy amin'ny teny gasy le hoe efa itsika ihany hoe tsisy fakapanahy izay mahazo atsika zavatra amin'ny maha-olombentsika tsisy zavatra azo atsika raha mihoatra ny maha-olombelona atsika fa Andriamanitra dia efa mitady mahita lalana koa ahafahantsika mivoaka amin'ny lalana iny io le tenin'Andriamanitra bakeka amin'ny teny français fa tsy hitako amin'ny teny les soratra oui aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec tentation il préparera aussi un moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter mais manampy antsika fahalenentsika izy zany efa fantany hoe reto tsy maintsy sedraina kely hoe tsika koa moa kristiana ty tsy maintsy sedraina hoe ka misy choix anankiroa io zay ilay nitenena misy choix anankiroa hoe lalana anankiroa na any an-danitra io lana an-danitra io na ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny helo ilay devoly le manao fetsifetsy maka fanahy kely atao afaka mandainga ve afaka mangalatra ve dia eo anao misaisaina misalasala hoe angalatra tiza le exemple nitenena moa zany hoe angalatra tena ohatra ny tena anniversaire maman zany zay le exemple tamana anniversaire maman dia zatsy zavatra mena maman dia dahoana zany dia alao lalaina vola anatin'ny maman anaty poketra maman alaina le vola dia iny fidanana cadeau amin'ny maman nefa vola amin'ny mama ihany no fidanana le ohatratra zay zany le tentation dia anao hoe Andriamanitra efa tena aza mangalatra dia le ankizy maha-ankizy anazy dia hoe mangalatra na ty olo dehibe raha manao an'izany fa tsy hoe ny ankizy ny isan-karazany le izy dia nefana hoe Andriamanitra be fitiavana dia efa maronoro lalana zay le hoe ilaina le mamaky ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka isan'andro miaraka amin'ny tena mahasakaizan'Andriamanitra mahasakaizan'i Jesosy Kristy mahasakaizan'i Jesosy ny fanahy masina dia izy manao barrière hoe stop aza manao an'io tsy mandry mihitsy ny sainao raha
raha mbola hanao an'io ianao zay le ohatran'ny fiteny gasy ny le hoe enjehan'ny eritreritra sy ny ombomasiaka anao mihitsy aloha mihaino tenin'Andriamanitra fa tsy miandry kapoka sy miandry hoe famaizana be mihitsy efa na mahazo kapokapoka sy famaizana ihany ny fitiavan'Andriamanitra daholo zany amin'izay tsy miverina amin'ny intsony ohatran'izay resahana tamin'ny ankizy tsy ho an'ny lehibe koa satria iainana andavanandro tsy miandry kapoka mamay be zay moa hoe izay olona nitenenina ny vazaha ty zanaky ny vazaha mempamaly kapohany satria nga zany marary hainao fotsiny marary fotsiny eo fa mila fo madio koa io mila fo madio mandraiky ariva koa amin'izany fotoana izany amin'ny hoe monsieur pas la tentation zany efa hoe ne pas céder mbola mitroboka eo ihany ianao dia enao ihany le hoe toverina amin'ilay tenin'Andriamanitra zay afafinao ihany jinjainao dia ametsiny an'Andriamanitra avy eo hoe Andriamanitra ianao toa tsy miaro anahy tamin'iny fotoana iny eny mety mindrafo ihany izy satria ho avy koa ny mbola mindrafo izy fa ho avy koa ny fotoana za tsy mamindra foananao tsony fa vita zay dia izay ilay tandremana hoe fiambenana isan'andro isan'andro. Ya, Pasteur Mario, manakambara amin'izay ianao Pasteur? Ya, dia efa feno dia feno ny zavatra fampiasanareo teny. Sehatra koa ny téléspectateur so dia mba manakambara izy ireo na metraka fanontaniana na mba ilaza izay maheviny dia mba araka nambarantsika teny am-piandohana hoe dinika mba tafitrano izy dia atsika mianakavy afaka mandray fitenenana aza misalasala mandray fitenenana aloha dia tantara kely indray amin'ireto ratsan-tanan'ireto fa tadiditsika tambola ozy le akikely hoe nona zany dia ozy le anankiray hoe anahako hoe nona nandana mangalatra dia ozy le anankiray mangalatra tsy very dia ozy tia fanoty hoe raha very avotako dia ozy le anankiray tahaka amin'ny pastery hoe hiatakataka fa lehilahy lehibe zany hoe tsy miditra amin'izay zavatra zay zay mihitsy le manao le zay mihitsy le teny ravabavy ny rina malanto hoe le monde nous a proposé tena hoe bitibe ny zavatra ampiren-dalentany zao tontolo zao hoe atrany ami'io sahideny io atrany amin'ny sahideny io no natsiritra le hazo nasain'Andriamanitra no rarana hoe aza kitihana mihitsy nefa santanana dia tonga namitaka ary zay koa le ataony devoly amin'izao fotoana zao e tsy manina raha fokanongonina tsy manina raha mijangajanga tsy manina raha aza mamitaka olona ao am-piangonana kristiana zao izy tsy miditra amin'ny vavanareo no mahaloto anareo fa zay mivoaka amin'ny vavanareo ka raha mihinana sigara mifokangoly anareo na misosotoka tsy mahaloto anareo zany zay le fitaka ao anaty fitaka be mihitsy ka mila manam-pahendrentsika fa io moaraka nefa nambarako teny ihany le zava-miafina lehibe zay tsy hita amin'izao tontolo zao satria sady tsy hita no tsy fantany dia ilay fanahin'Andriamanitra ao anatsika iny maromarona kokoa dia Kristy ao anatsika io le zava-miafina mbola le Kolosianina no raisiko ten'Andriamanitra sy mampampiandriamanitra ny tena dia mampianatra ihany koa sy manitsy jonga la Kolosianina toko voalohany ary ny andiny fa enina amby-roapolo moa no manomboka an'izy mikasitra ilay zava-miafina dia ny ten'Andriamanitra hoe dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagolana sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olona maso zany hoe amintsika zao zany dia aseho le izy zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarana ny hareny vonina ty zava-miafina ity ny any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra ka le Kristy ao anatintsika zany tonga fotoana anehoantsika amin'izay le zava-miafina dia tsy hambaka amin'izao tontolo zao mihitsika resaka fahalalana sy fahafantarana ny fahamarinana fa ilay fanahy ny fahamarinana tsy men'Andriamanitra antsika io no mampianatra antsika ny zavatra rehetra jaona toko fahaenina ambin'ny folo dia efa telo ambin'ny folo manamarina amin'izay mbola mahafisiny jaona koa ary na tian'ny epistily ny soratana jaona voalohany toko faharoa dia efa roapolo sy fahafito amby roapolo dia hoe
ilay osotra nomenanareo izy no ampianatra nareo zavatra rehetra ka na zava-miafina zany indrindra fa zava-miafina an'Andriamanitra dia tsika nomen'Andriamanitra saina halalana zany ka ringana noko no tsy fahalalana zany ny olona zany zay mihinana mambolony fotsiny arak'izany voalaza zany hoe zay tsy le mihinana tsy miditra vavany olona no maloto fa le voaka dia afaka isolotoka sy gara sy fokarongotro sy zany zany fitaka ataony devotra fa rehefa fantatro ny marina dia ny marina no anafaka anao tsy ao devo azena no mezatsika voninahitra n'Andriamanitra sy miaraka amintsika amin'izao tontolo izao tain'Andriamanitra rehetra zay ngamba azoko amarana ny anjara fitenenako dia averiko any tompona ndraiky zany ny micro. Ya ohatran'ny tsy dia be resaka Renata Victoire menanazy angamba fitenenana alohan'ny amam-paranana sao dia tokony sao dia manana ampiny izy na ohatrany tsy dia enoeno ianao dia manana fanontaniana ianao raha la Victoire dia valinao ihany fanontaniana voalinao ny azo zao le mpijery télé misy ny azo zao malina ao ahoana tsika mpijery télé zay misy tsy nanasivana journaliste androany tsy nasiana invité tsy nasiana izy atononona anarany izy tsika menakely atononona anarany izy mba mitenena kely mety hiteny dia mihitsy ndao metsika fitenenana ny ndao naovana kitsapaka ary ndao naovana kitsapaka tonga dia tenena fotsiny dia alao sa manondro olona anankiray dia ahitantsika hoe tena mijery marina misy sa tonga dia tondrotsika Claudia Vert tsy voatery aloha ka video koa nareo fa tena fanontaniana na manonona anankiray averytsika Claudia Vert Efa vola mijery fa en fait tena mialatsiny fa tsy naraka an'ilay sujet any tena le ohatran'ny hoe miatakataka fa lehilahy lehibe zany eny teo dia le ohatran'ezaka tsy dia ary efa enonao teo zany le hoe ray makabahana roa fiomanana telo dia lasa dia anankitelo ihany lasa fa sasany zany angamba le efa lasa lohany tsy lasa lohany telo dia lasa telo dia anankitelo lasa fa sasany efatra sy dimy sena hoe anankitelo ihany lazainao nandeha teo fa tsy zay izy ka le kristianako nge azo atao an'izany raha tsy tendrena mihitsy izy zany dia tsy handeha fa tsy handeha ho azy mihitsy izy hoe lasa dia lasa daholo fa telo tereninao teo izy dia zay tsy zay fa efatra sy fadimy zay tsy mandeha zany iaka manako izan'olo ka fa azo tsika tenenao ao ve tsika maminy aina raha vao asoa zao zany zao afaka miteny zany na tsy misy tarery tsy manino iazo zaro any Egypte any zao tiako tenenina angamba nizy anao Egypte ao zao mino fa misy olo tena any Egypte ao makasitraka ataoko manona fiadanany tompo ato pasteur ato za miaino ihany koa miaino a tsy dia manak'olazay makasitraka manam-panontaniana ve tsy manina ka tsy manina iza koa no mbola efa niteny izy aloha zay ia fa mba tena dia efa zava-dehibe zay Vavy Eliza misy hoe Redmi 13C zany zao sao dia hoe Rémi zany fa tsy Redmi Redmi eny ale rotaka tsisy tena dia tsy manina koa fa kasika ny voninahitr'Andriamanitra moa zany tena resahana eto dia Kristy izay tompony voninahitra ao anatintsika izay aseho amin'izao farazao ny olona masina ka dia samitsika miravoravo sy mifaly ary ananatra alleloia isaky ny zahatra amin'izao satria na misy drama tsisy drama na misy drama zay mihitsy metsika an'Andriamanitra voninahitra satria izy no navin'izao izy no antony ary izy no miazona azy ho azy rehetra ny voninahitra amen dia na moa zany dia teny anankiray tena hoe
Mahafinaritra anahy ao amin'ny baiboly amin'ny testamenta taloha amin'ny tantara voalohany izy io tena hoe mahafinaritra anahy satria ilay tantara mikasika nanokanana ny tempoly amin'izao fotoana izao moa tsika zany amin'izao vaninandrontsika izao tsika izao dia fantatritsika fa isika ny tempolin'Andriamanitra. Antsika zany ilay natokana tsika ilay trano hipetrahany fanahin'Andriamanitra. Fa tamin'izany ilay nitokanana zany tempoly dia namory olona Salomona sy ny sisa dia nanao fety ry zareo ny hira ny dera sy ny sisa dia raha tadidinareo ilay teny zany feno rahona ny tranon'i Jehova. Tena hoe feno rahona rehefa ny dera sy ny hira sy nankasitraka sy nanome voninahitra zany ireo olona ireo tena hoe feno rahona ny tranon'i Jehova ka dia tsy tafajanona nanao fanompoam-bavana misorona noho ny rahona fa feno ny voninahitra Jehova ny tranon'Andriamanitra. Dia tsika amin'izao zany io zany tena hoe tantara anankiray tena hoe isan'ny tena hoe nanamarika anahy tamin'ny fiainako miaraka amin'ny Jesosy hoe za zany ilay tempolin'i Jesosy tempoly ny fanahy masina dia rehefa mihira aho midera mankasitraka manome voninahitra aho dia feno rahona tempoly tena feno rahona tena feno voninahitra Andriamanitra Andriamanitra dia mankasitraka koa ny amin'ny fandraisanareo rehetrarehetra anjara dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Tantara faharoa toko fahadimy andininy fahatelo izay nao teo vanavaka. Ia, izay le tantara faharoa toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tena tantara. Exodus toko faefatra amby roapolo koa amby zay Exodus 24 16-17 hoe ny fahitana ny voninahitra Jehova dia tahaka ny afo mandevona mihitsy zany hoe tsisy azo hidirana zany amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra satria Jehova dia afo mandevona araka ny Deutéronomie toko Deutéronomie 4-24 dia io nefa ny tena marina dia mandevona fahotana ny tena izy fa Andriamanitra dia tiany mpanota izy fa makahala ota zany hoe mandevona n'ilay otanao zany na ny heloka zay vitanao tamin'ny fiainanao dia tsarovy raha lasa vavy fa tian'Andriamanitra foana ianao tian'Andriamanitra diovina sy fotsina ho amasenina sy ho amarina ianao ary zay m'Andriamanitra fitiavana azy tena fitiavana izy nefa dia tiany izao tontolo izao dia menjana ilay toka le zava-miafina lehibe ao amin'ny fantakan'Andriamanitra zay zarainay aminareo zany équipage télévision moa zany dia liara-miasa dia mizara zany fitiavana zany zay fa tsy nakory fa voninahitra Andriamanitra. Mankasitraka. Samy feno voninahitra Andriamanitra ny tempolin'Andriamanitra tsirairay avy. Amaraparana ny fotoantsika taty Eli omeko anao ny vavaka farany. Sa mbola manana ho tenenina ianao alohan'ny hivavahana. Ny vavakara isika ny soranan'Andriamanitra sy zavatra nampatsiaroviny sy nampianariny indray hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra an'Andriamanitra ny fifankatiavana, misaotra an'Andriamanitra ny fitaovana rehetrarehetra ahafahana mifandray mifampahery. Misaotra anao izay Jehova amin'ny fandarana fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao indrindra amin'izao fivoriana masina izao. Misaotra ny amin'ny fahalalahana ny zavatra nampatsiarovinao anay ary ny zava-miafina koa ny amin'ny teninao ahafahanay goka an'izany hoe fahatsaranao zany ahafahanay midely sy mankalazanao marina tokoa satria izay tena midera sy mankalazanao sy tena fahamarina sy fahitsiana izay no tadavinao. Misaotra ny ampitsonao avinay tsirairay avy koa isam-batan'olona isaky ny ankonana isaky misy firenena sy tsirairay avy tohatra any zany hoe fanomezana voninahitra anao zany na misy ny zavatra mampalahelo na mahasosotra misy fanenjera tsisy mampisaraka ny fitiavanao aminay tsisy mampisaraka ny fitiavanay aminao satria efa niteneninao efa ho teny hatramin'izay hoe
na misy ny fivaliana, misy ny fahoriana, misy ny farenjena na mafanotrana na misinna na misy ny fisarahana no miantony samihafa elanelan'ny fotoana elanelan'ny tany dia mbola eo mandrakariva ny fitiavanao sotra ny fitehirizanao zany teny fikasana zany dia mbola apetraka ampelantaninao koa ny fotoana rehetrarehetra ahafahanay mitafatafa eto amin'izao serasera zao koa ary indrindra hoe misaotra fanay masina ny fanatrehanao ny fitantananao anenanao mandrakariva ny dera laza ny mikasitrana jehovah amin'ny anarany Jesosy Kristy zany dia amen amen dia samy tahin'Andriamanitra daholo tahin'Andriamanitra